Ary ilay mpanan-karena ny antsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fahafatirany novanao eto amin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa no fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eo anelanelanantsika mba tsy ho afamita ankeny aminareo izay te hialy ety ary tsy afamita ankety aminay izay eny. lapan'Andriamanitra no hiforiany olona asimo mianinalena izay mandio sy masina safirenetra etrizao ty samy afaka manka sy foman'Andriamanitra iza atavano lona any lapan'Andriamanitra no hiforiany olona atsimo mianinalena izay mandio sy masina ireny lona aritra ny hazo fijaliana ka dia manao ny henatra ho zava-tsinotsinona any lapan'Andriamanitra no hiforiany olona atsimo mianinalena izay mandio sy masina kendreny afaliany mazava ny tarehiny fa fant'Andriamanitra ny ranomasina sakany lapan'Andriamanitra no hiforiany olona atsimo mianinalena izay mandio sy masina ataony amirava mevoravoto iana ny rarasanampotrinay nonanavotana manany lapan'Andriamanitra no